Lany fanondroany ICT-ny vita ny fifidianana ny filohan'ny Union Africaine de Judo ary tokana ny kandida dia tsy iza moa izany fa Siteny Randriana Soloniaiko. Tsy nisy mpifaninana izy ary hitondra ny judo afrikanina mandritra ny efataona indray. Mitsodrano azy moa isika mba hahaleo hahalasa indrindra ho ela velona ho ela fanapahana. Fa ifanirisoa Erinaivo kosa dia nilaza ny fanehoan-kevy ny mikasika ny fitsarana no lavy ny fitsaran-doza ny fitoriana napetraky ny tojo fitsarana eny Andalabe ihany no mety amin'ny fifidianana io hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany fanirisoa. Tompoko vavy sy tompoko lahy melohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika ato anatin'ity video ity moa dia azadiny foana ny miabone ny chaîne antsika, azadiny ihany koa ny manao j'aime ny video ary aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha ary hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany melohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Manoloana iny video izay niparitaka nataon'ny Colonel Sakla iny moa dia tsy ela akory nandefa valankafatra i General Savela Lamonja Delphin ilay ministry ny filohalindahy. Miendrika fanakorontanana sy fampisavorivorina sembahoaka ary firaisana tsikombakomba amin'ny fiantsona fikomina ary faniratsirana ny filohan'ny republika izay lehibe farantampony filohalindahy sy ny filohalindahy ireo voalazan'ny Colonel Sakla ka tsy ekena ary tsy maintsy handraisana fepetra hentitra hoy ity General Savela Lamonja Delphin ity raha nandefa izany valankafatra izany. Tsy maintsy handraisana fepetra hentitra satria manontona ny filaminam-bahoaka ary mifanipaka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara hoy hatrany hafatra izay nambarany General Savelo Lamonja Delphin ilay ministry ny filohalindahy. Izany hoe raha fitipitinina ny zavatra izay nolazainy ity General Savela Lamonja Delphin ity dia ny hoe endrika fanakorontanana ilay fanehoan-kevitra nataon'ny Colonel Sakla Andrianasoavina tao amin'ny tambanjotra tserasera nohon' izany dia tsy ekena hoy hafatra izay nambarany ity Generaly Savelo Lamonja Delphin ity na ministry ny filohalindahy. Manoloana iny fanambarana izay nambarany Generaly Savelo Lamonja Delphin iny dia tsy mipetraka himpanakanto ilay nalaza teo aloha tsy iza moa izany fa mambe fa maneho hevitra foana izy isaky ny zavatra rehetra misongadina ao a Madagasikara. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany mambe manoloana ny hafatra izay nambarany Generaly iny. Teny fo ambara hoy mpanakanto mambe normal be raha mitandra ny tsisy any fanakorontanana mety hisy ianareo amin'izao fitondrana izao. Asanareo raha teo izany fa ny fantatray dia miatsara velatsihy ianareo. Miatsara velatsihy ianareo ambony ao hoy mpanakanto mambe. Ianareo tsy miaro anay vahoaka izany, ianareo tsy tia anay vahoaka izany fa miatsara velatsihy fotsiny. Avelao izahay haneho hevitra ankahalalahana eny Andalabe raha tena tianay ianareo fa mijaly izahay. Zahay tsy hangalatra na handrava fananan'olona fa aneho hevitra fotsiny hoy hafatra izay nambarany ity mpanakanto izay nalaza tany aloha tany. Etsy ankilany ihany koa dia mafonja ny hafatra izay nomeny General Désiré Ramakavelo fiantsinana sy fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ireny nataony ilay manamboninahitra misotro ronono ireny hoy hafatra izay nambarany Generaly Désiré Ramakavelo. Izao vao tena mazava fa natao fitaovana hanapotehana ny vahoaka ny hery misy eto Madagasikara fa tsy hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Mahalasa egitrehitra ny fiantsina ny vahoaka malagasy mivadika tanteraka ny rasa. Misy ve ny fanjakana rehefa tsy misy ny vahoaka hoy ny fanontaniana izay napetraky ny Generaly Ramakavelo. Ny mahafanjakana ny fanjakana dia ny vahoaka ary ny vahoaka no mandohetra ampihodina ny kitapom-bola ampanjakana. Zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny republika telo ny fandimby zao zava-misy ianan'ny malagasy zao ary mivadika tanteraka ny rasa satria ny tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany indray no atao fitaovana hanapotehana azy ankehitriny hoy ny fanambarana izay nambarany Generaly Désiré Ramakavelo rehefa nanao izany
fanambarana izany. Anisany tena nafanafana moa ny raha misy rehefa nanao iny fanambarana iny i generaly Risara Ravalomanana, ary tena nafanatanteraka izany rehefa namaly azy moa i andriamatoa Colonel Charles. Ajanona tsika hatremo ny resa colonel sy resa generaly iny fandeha risika ilaza ny zavatra tsara ho fantatra hafa indray. Raiky amby 100 ny vola ny vinavinaina no tafiditry ny fadinseranana. Manana anjara toerana lehibe amin'ny teti-bolam-panjakana ny fadinseranana. Raiky amby 100 ny vinavina tamin'io teti-bola io no tafiditra tamin'ny taona 2024 iny. Natratra 3,773 tapitrisa ariary zany raha toaka 8,773 tapitrisa ariary no nokasaina hampidirina. Ho an'ny sehatry ny solika manokana dia nampiditra 9,0 tapitrisa ariary, ny sehatra hafa ankoatra azy no nampiditra 13,704 tapitrisa ariary. Izany moa ny vaovao mikasika ny fadinseranana koa dia zareo kely aminareo ato, ary tsara ny manamarika fa manana anjara toerana lehibe amin'ny teti-bolam-panjakana ny fadinseranana. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha risika ilaza ity zavatra manaraka ity. Izy ity moa dia anisan'ny tsara ho fantatra ka izany indrindra no antony ilazako sy izarako izy ity aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Resaka masovohon'ny Madagasikara any Etazonia moa ity ho resantsika manaraka ity. Ny alatsinainy 13 janoary lasa teo no nanolotra ny taratasy manindry amin'ny maha-masovohon'ny Madagasikara azy any Etazonia tamin'ny filoha Amerikanina John Biden i ramatoa Rakotomalala Solandry Lamposoa, ary tao amin'ny White House no nanatanterahana ny lanonana ofisialy tamin'izany. Tsara ho fantatra moa izay ka izany indrindra no antony izarako izy ity aminareo rehetra, indrindra ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana izay tia sy mankafy ny vaovao mandalo ary le am-baovao misy miseho ao amin'ny nosy malala tanindrazana. Ny amaramparana antsika ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia ity hafatra izay nambaran'ny mpanakanto Dilaine ity. Nandefa hafatra ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana amin'ny montenany, indrindra ho an'ireo malagasy izay mila ravinahitra any ivelany, ho an' ireo malagasy izay mipetraka namonina any ivelan'ny Madagasikara. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany ity mpanakanto ity: mba tsy dio ny tanindrazantsika, raha mba manana fahefana mandeha mitsidika any Madagasikara dia atao fa tena tsy anenenana fa tsara loatra ny tanindrazantsika, hoy hafatry ny Dilaine tao amin'ny pejiny. Miantefa kokoa any amin'ireo malagasy mila ravinahitra any ivelany ity hafatra ity, araka izay nolazaiko teo, nefa mampiatsiahy ny malagasy ao an-toerana ihany koa ny hakantony nosy itoerantsika na hoe nosy malalantsika, tsy inona izany moa fa Madagasikara malala. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia ankasitrana bevata ianareo navitanay ianao hatramin'ny farany, ary mbola entanina foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy maintsy hametra beloma izahay satria ny tonga tsy miarahaba ho ny namantezitra ary ny mandeha tsy mirasadia koa namany sosotra. Koa tsy sanatria sosotra izahay mandeha eto, nohon' izany dia tsy maintsy hametra beloma. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy.